Dananandray amintsika rehetra izay mpanaraka atranya an'izao toriteny eto anivon'ny izao. Tamin'ny farantsika dia namaky teny anankiray soatra masina anankiray tao amin'ny Kolosiana 4 andiny fasivika hatramin'ny faraika ambin'ny folo. Dia nisy zavatra anankiray nakasika tao amin'izy io ary henoko hoe tokony fampizarana amintsika. Teo amin'ny andiny fafolo izy dia zao ny fanambarany hoe rehefa notafianareo izy ny toetra vaovao, ny olona vaovao isika tamin'izay izay avozina ho amin'ny fahalalana tsara ny endrika izay nahary azy. Dia ny tiako asiana tsindrim-peo anatin'izy dia hoe ny endrika izay nahary azy. Androany isika dia hiresaka mikasika an'izany atao hoe Endrik'Andriamanitra izany. Dia ny fahazon'ny olona n'izy io misy teny anankiray izay amin'ny Genesisy no tenenin'Andriamanitra rehefa amorona ny olombelona izy. Genesisy 1:5-20 hoe andray isika amorona olona tahaka atsika, tahaka ny endritsika ny anaovantsika azy, lahy sy vavy no anaovantsika azy, ary ho ataontsika anjaka izy amin'ny zavaboary rehetra izay noforontsika. Dia ny fahazon'ny olona n'izy io dia hoe Andriamanitra dia mitovy endrika amin'ny olombelona. Dia ohatrany hoe rehefa te hampahery ny namana na ny mpiara-manompo na ny rahalasana bavy any am-piangonana dia ianao ny atao mitovy endrika amin'Andriamanitra, tsara tarehy tahaka an'Andriamanitra. Fa ny dikan'ilay hoe Endrik'Andriamanitra dia tsy hoe Andriamanitra misy maso na misy sofina na misy orona na misy vava sy sisa rehetra. Andriamanitra dia fanahy. Zany hoe ny itovizan'ny olombelona, tsy ny olombelona rehetra fa i Adama izay noforoniny dia fanahy. Amin'ny teny Hebreo rehefa namorona ny olombelona Andriamanitra dia le hoe nofofony ny fofinaina tamin'ny vavorony dia roa na rivotra no filazan'izy io. Amin'ny teny Grika izay rivotra izay ihany dia pneuma no filazany azy. Rehefa noforoniny Adama dia reto zavatra telo reto ny tao anatin'ny Adama. Lay fanahy mahazanak'Andriamanitra azy, itovizany amin'Andriamanitra. Lay amina na aina izay tanteraka, tsy manantsiny, tsy misy fahotana, ary lay vatana na le koro izay nitafy ny voninahitr'Andriamanitra. Fanahy mitovy amin'Andriamanitra, fanahy mitovy toetra, mitovy karakteristika. Zany hoe ozy izy ny Jaona 7 milaza hoe izay ateraky ny fanahy dia fanahy. Lay fanahy mitovy mombamomba azy amin'Andriamanitra izay ahafahana mifandray amin'Andriamanitra. Lay amina tanteraka, tsy misy fahotana, tsy misy pentipentina, tsy misy fahadisoana, tsy misy faharatsiana ny kely ary ilay tena izay nitafy ny voninahitr'Andriamanitra, tsy mety lo, tsy mety marary, tsy mety simba, ary raha nihinana n'ilay voankazo naina dia tsy mety maty mandrakizay. Rehefa nanoty Adama dia ohatran'izao zavatra nitranga tao amin'ny Saedena. Ozy izy ny tenin'Andriamanitra nilaza hoe amin'ny fotoana izay hihinananareo ny voankazo izay efa nandrarako anareo dia ho faty tokoa ianareo. Rehefa mamaky nefitsika ny Baiboly dia ny zavatra hitantsika dia tsy maty akory Adama, ary ohatrany mampitehiteny hoe ary marina le nitenen'ny Satana, tsy maty akory ry zareo fa lasa nitovy fahalalana tamin'Andriamanitra nay nanavaka ny tsara sy ny ratsy. Fa zao ny zavatra nitranga tao anatin'le izy reto le zavatra telo lazaiko anao teo, dia ny vatana tokoa eo amin'ny fahitana azy ivelany dia tsy maty, fa ity vatany ity dia niova ho lasa mety maty. Zay zany aloha le vatana, lasa mety maty le vatana, dia lasa mety marary, dia lasa mety mijaly ihany koa. Lay amina na le aina dia lasa mpanota. Ny vatana mety maty, ny amina lasa mpanota sy lasa feno faharatsiana. Hoy ny tenin'Andriamanitra tao amin'ny bokin'ny Genesisy 5 hoe tsy toetra mandrakariva ao amin'ny olona ny fanahiko izy izy, fa mifaniavany dia nofo izy. Lasa mpania si, lasa mpanao ratsy. Hoy Jesosy, avy ao am-pon'ny olona, mitovy ihany mantsy ty amina sy fo ity, mifandray be ireo. Avy ao amin'ny fon'ny olona dia avy ao anatin'ny olona dia avy ao amin'ny fony ny voahany ratsy rehetra, lasa feno ratsy rehetra ilay amina na lay ainan'le olona. Ary ity fanahy ity, lay natao mitovy endrika amin'Andriamanitra dia lasa maty. Rehefa miteny zany Andriamanitra hoe ho faty tokoa ianareo, dia ity fanahy ity no maty.
rehefa maty ty fanahy ity de nitaranaki adama rehetrarehetra de reto roa reto sisany tao anatiny, aina sy vatana, ary lay aina dia aina mpanota ary lay vatana dia vatana mety maty. Ny tanjon'Andriamanitra ny zavatra izay nisy tao amin'ny saedena zany de nisy zavatra be deaibe votsitra, na ny zavaboary rehetrarehetra raha dia tsy tsara intsony. Tsika mantsy mbola manana fomba fijery oatra zay, zay nataon'Andriamanitra rehetra de tsara, marina zay, zay nataon'Andriamanitra rehetra de tsara, fa le hitantsika ankehitriny efa zavatra ratsy daholo. Satria ohatra tsotra zao hoe nylazain'Andriamanitra de zao rehefa tonga ny fanozonana teto am'izao tontolo zao dia voaozona ny tany noho ny aminao, lasa tany voaozona ity tany ity. Zay le fomba fiteny malagasy hoe mandeha tany tsy maintsy solafaka, milolo lanitra tsy maintsy lena, satria na ny tany na ny lanitra de samy lasa nisy fahasimbana daholo, vokatra lay fatafidirany fahotana. Ny tanjon'Andriamanitra nanomboka tamin'ny fisarahana teo Edena de ny restaurer na ny amerina ny zavatra rehetrarehetra izay noforoniny, zany hoe iverina amin'ilay hoe tsara indrindra. Rehefa namorona ny zavatra rehetrarehetra izy, isan'andro izy de miteny hoe hitany fa tsara zany, hitany fa tsara zany, hitany fa tsara, ary tamin'ny farany indrindra izy de miteny hoe hitany fa tsara indrindra izany. Very zay fahatsarana indrindra zay tamin'ny fotoana izay nanotany Satana aloha tany an-danitra, ary tamin'ny fotoana izay nanotany Adama teto ambonin'ny tany. Rehefa very reo, ny tanjona sy ny taoam-pon'Andriamanitra dia ny amerina n'izay fahatsaran'izay, dika le hoe famerenana dia tsy hoe ho amboarina lay tany fa ho soloana vaovao tsara indray. Satria ny antony efa nasiany Losifera, efa nolotoy ny Losifera le lanitra fahiny tamin'ny alalan'ny fahotany, de anao lanitra vaovao izy. Lay tany kosa de nolotoy ny fahotany Adama, de anao tany vaovao izy. Zay ny antony hoe ho asiany tany vaovao sy lanitra vaovao. Ny lalana tongavana, ny lalana rehetrarehetra zay iaina ny zanak'olombelona zany sy ny olona ao amin'ny Kristy rehetrarehetra, de lalana atongavana eo amin'ilay lanitra vaovao sy tany vaovao sy famoronana vaovao. Miainga afy tatao fahotanitsika dia ny tian'Andriamanitra dia ho restaurer reo telo reo, lay fanahy mitovy endrika amin'Andriamanitra, lay aina tanteraka, tsy manatsiny, tsy misy fahotana, ary lay vatana tsy mety marary, tsy mety maty, fa maharitra mandrakizay. Reo ny tanjon'Andriamanitra. Ahoana ny fomba atongavana amin'izay zavatra zay? Zay zany fanontaniana goavana be hoe ahoana ny fomba atateraka an'izay zavatra zay? Eto ny famoronana, eto lay vaovao, inona ny eto ampovoany? Ny eto ampovoany de tsy iza fa Jesosy Kristy. Zay nampatonga antsika nyresaka tamin'ny fotoana izay nyresantsika ny atao hoe filazantsara marina, hoe Jesosy no ivon'ny filazantsara, Jesosy no ivon'ny Baiboly, ny atao hoe ivo de centre. Ty ny famoronana voalohany, ty le farany indrindra izay maharitra mandrakizay, ato ihany koa mandrakizay ny tany aloha tany, ato mandrakizay eto ampovoany, de tsy iza fa Jesosy, satria io no ivo. Io ivo io no amadika ny tantara sy amerina, anomboka amerina tamin'ny andron'i Jesosy, manomboka miverina amin'izay lay zavatra tian'Andriamanitra atongavana, ka natongavan'i Jesosy teto ambonin'ny tany. De zao ny ambara Mateo toko voalohany 9:20 hoe izy amonjy ny olony ho afaka amin'ny fahotany. Tafiditra tao anatin'le olombelona le fahotana, de izy amonjy ny olony ho afaka amin'ny fahotany. De zao ny nataon'i Jesosy, nomboany teo amin'ny hazo fijaliana lay tena niota. Ny siota zany nipetraka tato anatin'ny reto roa reto sisa zany tavajana tao anatin'ilay olombelona. De nomboana teo amin'ny hazo fijaliana reo. Rehefa nomboana teo amin'ny hazo fijaliana reo, de maty zany eo amin'ny tontolon'ny fanahy. Rehefa maty izy eo amin'ny tontolon'ny fanahy, de tonga amin'izay ny fahateraham-baovao. Azonao le izy maty aloha, zay vao teraka. Nataon'i Jesosy nomboany teo amin'ny hazo fijaliana lay taranaky Adama mpanota, zay mampatonga hoe tsy malala olona araky ny nofo intsony isika, raha misy olona amin'ny Kristy de olona vaovao izy. Zay ny mampatonga reny Galatiana 2:20 reny, voaomby ny araka tamin'ny Kristy teo amin'ny hazo fijaliana, tsy zaho intsony ny velona fa Kristy ny velona atao anatiko. Zay zany nampatonga an'io zavatra io. De rehefa maty amin'izay ty taloha ty, de ity no ny veloman'i Jesosy, ty lay olom-baovao zay velona. Reto mijanona eo ihany reto zany eo amin'ny tontolo fanahy maty, fa eo ihany izy fa nasiana ny ty amin'izay
no velomina am'izay, naverina le fofinaina teo ambavy orona, naverina le roa, naverina le izy fa lasa pisoke fotsiny, lasa pnioma fotsiny ny anarany aty amin'ny fanekena vaovao. De velon'ity ray ity aloha zany, manomboka mamerina an'le famoronan'Andriamanitra io zany a. Lay Adama zany tia niverina, lay poziny Adama taloha, le namoronany any Adama taloha, le tsara tare feno voninahitra, de no namboariny iny aloha, de ty tafaverina aloha. Rehefa nateraky indray ianao de tafaveriny ty fanahy ity, io ny ahafahantsika mifandray amin'Andriamanitra hoy isika. Rehefa restauré ty fanahy ity, reto roa ambiny reto indray zao ny manaraka. De zao ty zany aloha teo amin'ny hazo fijaliana ty ny restauré. Azonao zay le ivo ny filazantsara. Restauré ny fanahy teo amin'ny hazo fijaliana. Manahoana ny am'reto roa ireto? Ny am'reto roa ireto de zao ny zavatra mitranga. Rehefa restauré ty, rehefa tavaveriny ty, de ity no mamerina moramora an'le ato. Satria manino? Ity mitovy toetra amin'Andriamanitra. Rehefa mitovy toetra amin'Andriamanitra izy, de afaka mampepita ato amin'ny aina am'izay, an'izay toetra n'Andriamanitra izay. De zay le vakitsika tato amin'ny Kolosiana 3 ity, 10 efa notafianareo lay olona vaovao, zay avozina amin'ny fahalalana tsara ny endrika izay nahary azy. Ity lay olona vaovao a, dia avozina amin'ny fahalalana tsara. Tsika eto ambonin'ny tany zany, ny tanjon'Andriamanitra de amerina an'le perfection, amerina an'le fatateran'le amina, amerina an'le izy tsy manota. Azonao ve le izy zay mampatonga antsika mifampitaiza amin'ny alalan'ny filazantsara, satria ny filazantsara ny toriteny tahaka zao de hoy Jesosy, madio raha teo ianareo no ny teniko izay efa nambarako taminareo. Isaky miaino ny fanambaran'Andriamanitra ianao de me madio ny any anatinao any. Rehefa me madio ny any anatinao any de me miverina amin'ilay d'origine ny Adama. Ity zavatra ity tsy ho tanteraka mihitsy tsika eto ambonin'ny tany a. Lay amina na lay ainatsika na de ao amin'ny Kristy aritsika de tsy ho tanteraka mihitsy. Fa hoy ny filazan'ny apôstôly Paoly hoe mialevina isan'andro izy ny toetra ivelany, le mahadama mpanota anay, ary miavao isan'andro kosa ny toetra anatiny. De tsy nafa verina tahaka lay Adama izay ny foronon'Andriamanitra tao anatin'ny fataterahana, tao anatin'ny fahatsarana, tao anatin'ny famendrehana rehetra. Ray ty teo amin'ny hazo fijaliana, ty eto amin'ny fiainana eto amin'izao tontolo zao, eo amin'ny faneraserana amin'ny olona, reny olona rehetrarehetra hitantsika manafotoana sy namandreny, manamboatra ny io aminy io daholo reny olona rehetrarehetra reny. Ity kory ity tsy miovy ty eto ambonin'ny tany. Fa rehefa any an-danitra tsika de zao fanambarany ten'Andriamanitra hoe ovaina ndray mipimaso, ilay mety maty, iova tsy mety maty, de iverina hitafy ny voninahitr'Andriamanitra indray ity vatana ity. Ary amin'ny farany indrindra de iverina hitovy tahaka lay famoronana ny Adama isika. De le tany ihany koa, satria le tany efa feno fahalotona, feno fahotany Adama, de averina toy ny taloha indray. Le lanitra nisy ny fahotany losifera, soloina vaovao indray. De lasa vaovao ny zavatra rehetrarehetra, lasa miverina amin'ny fataterahana, lasa miverina amin'ny fahatsarana indrindra. De mino fa manomboka azonao anatin'izay hoe ny planin'Andriamanitra tsy hampatonga ny firenena iavana. Ny planin'Andriamanitra tsy hampatonga ny Madagasikara ho tsara tarehy sy mateona sy namany, fa ny planin'Andriamanitra fandalovana daholo izao rehetrarehetra zao. Ny planin'Andriamanitra eto amin'izao tontolo zao de tsy misy afa-tsy ny anangona ny fiangonany. Rehefa voango ny fiangonany de ao anatin'ny ray mpimaso izy hovainy de lasa tanteraka, de amorona tontolo tsara be izy tsy misy faratsiana intsony. Zay mampatonga hoe ny ratsy fanahy rehetrarehetra tsy maintsy levonina amin'ny afo tsy mety maty. Zay mampatonga hoe ny devoly tsy maintsy levonina amin'ny afo tsy mety maty. Zay mampatonga hoe fahafatesana ny fahavalo farany tsy maintsy resena. Rehefa resy reo rehetrarehetra reo, miverina lay tsara tare taloha izay namoronan'Andriamanitra. Ka de zay ny tokony hanorenantsika ny fotsika sy ny fanantenantsika hoe misy tanjon'Andriamanitra matoa miaina zavatra tahaka izao tsika, matoa tsika mbola miaina ety ambony tany, matoa tsika mifampitaiza amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra, amin'ny alalan'ny vavaka sy ny sisa rehetra, mba hiverina amin'ilay tontolo izay namoronan'Andriamanitra tsika. Ka samy mahery ao anatin'izany rehetra izany. Zay ny fifampizarana foitsika amin'ity andro anio ity, manona ny fahasoavana sy ny fitiavan'ny Tompo amintsika, ary dia mametraka veloma mandram-piona ihany koa ho amin'ny manaraka toy izao indray. Veloma tompoko.